Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia afaka mandray mpianatra ankehitriny ny centre d'études et de recherche appliquée en sciences sociales et paramédicales amin'ny vondrom-pampianarana ambony ISPN MAD. Omaly no tokanana izany trano anaovan'ireo mpianatra fikarohana izany. Teo jerentsika avy hatrany ary ny sary. Tombony lehibe ho an'ireo manohy fianarana ambony ao amin'ny université tsy miankina INSPN MAD ny fananany sekoly antsoina hoe Centre d'études et de recherche appliquée en sciences sociales et paramédicales. Misongadina ao amin'izany trano fanaovana fikarohana izany ny efitrano ahafahan'ireo mpianatra manao internet maimaimpoana ary tsy misy fetrany noho ny fiara-miasan'ny INSPN MAD amin'ny orinasa tserasera lehibe iray. Eo koa ny efitrano famakiam-boky ahafahan'ireo mpianatra ihany koa mandalina. Notokanana omaly ity centre d'études et de recherche appliquée en sciences sociales et paramédicales ity, fitoam-pivavahana no nanomboana ny fotoana na raha ny fanokafana ny takela-pahatsiarovana sy ny fanapahana ny ruban. Amin'izao fananganana centre vaovao zao dia lancement système LMD sy ny université numérique eto Madagasikara. Ny sekoly INSPN MAD dia mikendry indrindra ny classe moyenne. Classe moyenne dia atao zaka ny olona rehetra ny sarany izao fanavozana lehibe eto amin'ny sekoly zao. Ny fitsidiana ireo efitrano mandrafitra ity centre d'études et de recherche appliquée en sciences sociales et paramédicales ity no nanohizana ny fotoana io omaly io ka nitarika ireo olo-manakajana saina sy ireo mpiara-miombonantoka tamin'izany ny flotale général ny INSPN MAD Razanandrakoto Albert. Ny trano fikarohana toy itony moa dia manamby betsaka ireo mpianatra amin'ny fampiarana ny rafitra LMD izay mitaky ny roa ampatelo ny fotoana ianarana ho an'ny fikarohana.